Ingavatsika mpanajana andray toerana tompoko. Anomboka ny lanonam-panjakana manetriketrika andraisana amin'ny fianianana Andriamatoa Rajaona ary mampianina Rakoto ary manana hery marsial voafidy ho filoha voalohan'ny Repoblika fahaefatra tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa nataon'ny 20 Desambra 2024. Andriamatoa lehibe ny firaiketan-tsoratra miangavy ianao aho hamaky ny 570 sy ny 570 andalana faharoa sy fahatelo amin'ny lalam-panorenana, ny 510 amin'ny votoatin'ny dity fitsarana larana fa 10 CES AR 420 tamin'ny 17 Janoary 2024 nanambaran'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ny vokatra ofisialin'ny fifidianana filohan'ny Repoblika fiodinana faharoa nataon'ny 20 Desambra 2024. Andinny fa 570 amin'ny lalam-panorenana. Ny filohan'ny Repoblika no filoham-panjakana. Fidina hiasa mandritra 5 taona azo avozy na indray mandeha monja amin'ny alalan'ny fifidianana andraisan'ny rehetra anjara mivantana izy. Izy no miatoka amin'ny fanelanelanany, ny fampandehanana ara-dalàna sy mitohy ny fahefam-panjakana, ny fahaleovan-tena-pirenena sy ny maha iray tsy anominana ny tanindrazana. Izy no mitandro ny fiarovana sy ny fanajana ny fiandrianam-pirenena na eto an-toerana na any ivelany.
izy no miantoka ny firaisam-pirenena. Ny filohan'ny repoblika no miantoka ireo asa ireo ao anatin'ny fahefana zay nakin'ity lalam-panorenana ity aminy. Andiny fahavala amby efapolo andalana faharoa sy fahatelo amin'ny lalam-panorenana. Alohan'ny andraisan'ny asany, ny filohan'ny repoblika amin'ny fotoam-pitsarana manetriketrika ataony fitsarana avy momba ny lalam-panorenana eo anoloan'ny firenena sy eo anatrehany gouvernemanta, ny teny meram-pirenena, ny ateny meran-dolona ary ny fitsarana tampony dia manao izao fianianana izao. Eto anatrehan'Andriamanitra ny Ananahary sy ny firenena ary ny vahoaka, mianina fa anatanteraka antsakany sy andavany ary ampahamarinana ny andraikitra lehibe mahafiloa ny firenena malagasy any. Mianina fa ampiasa ny fahefana natolotrahy ary anokana ny heriko rehetra iarovana sy anamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianina fa anaja sy hitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Manomboka ny andro nanaovana fianianana ny fimpitoana iasan'ny filohan'ny repoblika. Dia mpitsarana laharana fahafolo CES AR teboka 720 tamin'ny 17 janoary 2024 nanambarany fitsarana manokana momba ny fifidianana ny vokatra ofisialin'ny fifidianana filohan'ny repoblika fihodinana faharoa nataony 20 desambra taona 2022. Andiny faraiky ambin'ny folo ambara fa voafidy filohan'ny repoblika Madagasikara ny kandida Rajon Armampianina Rakotoarimanana Hery Marsianina. Tompoko lahy sy tompoko vavy, miangavy anareo hitsangana ny fitsarana. Andriamatoa Rajon Armampianina Rakotoarimanana Hery Marsianina, mova eto anatrehan'Andriamanitra Andrenanahary sy ny firenena ary ny vahoaka nianiny ianao fa natateraka atsakany sy andavany ary amin'ny pahamarinana ny andraikitra lehibe mafilohan'ny firenena malagasy ianao. Nianina koa va ianao fa ampiasa ny fahefanana tolotra anao ary anokana ny herinao rehetra iarovana sy anamafisana amin'ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianina koa va ianao fa anaja sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana, mikatsaka hatrany ny soa ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Megavy anao anakaikingiana ampiakarina ny megavy anao ary anao ny fianiana. Eto anatrehan'Andriamanitra Andrenanahary sy ny firenena ary ny vahoaka menina aho fa natanteraka antsakany sy andavany ary ampahamarinana ny andraikitra lehibe mahafilohan'ny firenena malagasy aho. Menina aho fampiasa ny fahefanana tolotra ary anokana ny heriko rehetra iarovana sy anamafisana ny firaisam-pirenena sy ny zon'olombelona. Mianina aho fa hanaja sy tandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana sy ny lalam-panjakana, hikatsaka hatrany ny soa ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Andriamatoa Rajon Armampianina Rakotoarimanana Hery Marsianina ambarany fitsarana etona fa voaray arak'izay nodidiny lalam-panorenana ny fianianana nataonao. Koa lazaina mpabe maso
fa voapetraka ara-panjakana eo amin'ny toerana mahafloan'ny repoblika voafidy anao ianao ary mandray arak'izany ny fahefahana sy ny andraikitra voalazan'ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery amin'ny fitantanana ary ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana manomboka izao vaninandro anio izao. Andriamatoa lehibe ny marobonina mpanjakana, miangavy anao aho ampisalotra ny filohan'ny repoblikan'ny Madagasikara vita fianganana ny fanamariana ny mahafiloha mpanjakana azy. Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina, amin'ny anaran'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy, izahay lehibe ny andron'ny marobona mpianatra Madagasikara ety Andalitera dia mampisarotra anao ny Grand Cordon maneho fa faratapony indrindra eo amin'ny voninahitry ny firenena ary dia manomboka an'io zany dia manomboka ny masoandro an'io ary mandrapahatonga ny efa 5 taona dia ho filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ianao araka ny lalam-panorenana.
Engavenao aho andriamatoa filohan'ny repoblika mba hanao sini ny firaketana ny fianianana nataonao ary mikambana amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana kosa hanao sini ny fitanana tsoratra izao lanonana izao. Yeah.